tsy midika ho fahalemeny teny malagasy ve ny tsy maintsy fampiasana ny teny vahiny amina sehatra ofisialy eto amintsika manaiky tanteraka de amin'ny sehatra ofisialy za mantsy ao anatin'ny olona mpandrindra etsika ofisialy indraindray asain'ny olona iny atao hoe maîtresse de cérémonie de rehefa zany ho antsona de mazava be foana fa teny malagasy aloha zay vao teny vahiny io le hoe andrianiko ny teniko de anjaratsika ny hoe ahoana moa zany ny fanehoana le hoe andrianiko ny teniko ny tenitsika aloha mandeha voalohany de marina mihitsy ny teneninao hoe fahalemen'ny teny malagasy ankehitriny fa anjaratsika no mampahery azy sy mampahasehatra azy bebe kokoa io ne zao safiditsika foana tsika ny manoratra ny tantara amin'ny toerana rehetra zay alehantsika raha tiatsika hoe me mahazo vahana ny teny malagasy satria tsapatsika hoe sady fanomezana aja ny mahatsikatsika zay fanasongadinina koa ny fahendrena zay ampitaina ao anatin'io teny malagasy io ary mamolavola rafitsaina mampahomby sy mampisandratra io teny malagasy io de rehefa isika no mahay mifandresy lahatra amin'izay hoe ilaina mamy tsara hafakely misongadina ny tenitsika mateo ty de zay ty azy rehetrarehetra mazava ho azy mampianaka azy mampisandrahaka azy mivoy azy mahatonga anazy hoe mahafinaritra de tsara de amin'izay fotoan'izay hoe matoa hoe tsy maintsy asiana teny vahiny za zao te hitantara kely aminao hoe tamin'iza niverina taty Madagasikara tamin'ny 2021 ako mampianatra any amin'ny orinasa no asa mandrara ifatoako de ny olona mpandrindra ny mpiara-miasa na ny DRH tamin'izany fotoana zany roapolo taona lasa tonga de niteny hoe raha vao miresaka amin'ny cadre eto Madagasikara zany hoe ny olona mpitarika ekipa de tsy mahazo ampianarina amin'ny teny malagasy fa tsy maintsy atao amin'ny teny frantsay satria tsy azony de eo zany ianao gaga sy mivanaka hoe fa olona iza moa no iresahan'ireo cadre ireo malagasy de malagasy mifehy teny frantsay ohatra azy ve tsy hitanao hoe logika ve hoe omena voafafy raha le olona hiteny amin'ny teny malagasy mba hifandray tsara amin'ny ekipa miaraka aminy fa maninona tonga de atao hoe tsy azony cadre de hitanareo hoe tsika ihany zany napisy an'le poizina hoe raha vao zavatra avolenta de ataovy amin'ny teny vahiny fa amin'ny teny malagasy tsy ampy ny teny iresahana avolenta de za tsy nijanona amin'ny fahatezerana ry havako fo zany raha tadiaviko daholo le voambolana tsotra sy mazava iresahana avolenta fa zavaka miresaka an'izany de nikaroka de nahita de zay zao ny ataoko amin'ny sehatra raha vao miresaka ianao hoe fitantanana management zany io amin'ny resaka hoe fitarihana leadership zany io atsoya de afaka mihitsy ny hoe resako anareo daholo hoe reto daholo voambolana fa misy ary azo atao satria atreto aloha zany tena afaka mampianatra momba an'io fahaizana mitarika fahaizana mitantana amin'ny teny malagasy zato isan-jato tsy misy teny frantsay na teny anglisy na ray ary ao anatiny ary tafiditra daholo ny sehatra rehetra zay sehatra avolenta rehetra tianao resahana teneno amiko fa teneniko anao amin'ny teny malagasy hoe ahoana ny filazan'izany mandritry ny 20 taona nikaroka momba an'izany de nahita ary tsy mitsahatra ny mikaroka satria mazava ho azy be deabe ny zavatra hoe tsy nisy tsy hitan'ireo ray aman-drenitsika namorona ny teny malagasy velona ny teny de anjaratsika indray zany no mampiditra zay azahoan'ny olona anazy satria zay koa ne zava-dehibe mavalo ny fanontaniany fiveza tsy fantaniko izy mifantanana apetraka ao azafady mety afa-po ngamba le olona fa afaka mandefa ihany moa izy ny akon'izay ny tamberina avy any aminy hoe na afa-po na hoe tsy na afa-po zay moa zany tena hoe midika fahalemena za mba manako lazaina makasika an'ireny fa tsy hiditra ngamba aloha fa za de mamesehatra anao satria anao efa andeha hitsoaka rehefa avioko ny fanontaniana faharoa ato mety afandray amin'izay vao resaka ho zay indrindra hoe sosikevitra raha araka ny fahitanao azy moa zany mety efa misy apahany voavaly ihany fa raha afaka mitondra fanampiny ianao de vao maika tsara inona ho izy
no fomba mahomby indrindra anomezakasina ny teny malagasy araka ny hevitrao. Ny fomba voalohany indrindra dia isika malagasy zay tiany tenintsika mazoto miteny ny teny malagasy amin'ny sehatra rehetra misy atsika. Rehefa mampianatra isika, rehefa mampita hafatra isika dia ataontsika amin'ny teny malagasy mazava, dia tsotra, dia mahafinaritra, dia tiantsika koa manazava anazy. Tsika zany no manasongadina azy. Io zany amiko aza miandry tsika tsy tokony andro hoe misy olo manam-pahefana be tokony ianao an'izao dia olona hafa foana ny tokony dia tsika zany olom-pirenena rehetrarehetra mpijery baolina mpiandro foana hoe miandro olona be hamonjy antsika menakavy anao an'izao zao. Fa zao rehefa hitantsika hoe rariny, rehefa hitantsika hoe marina, rehefa hitantsika hoe mety, rehefa hitantsika hoe manamasaka ny fiainantsika dia ataontsika zay. Ny atao hoe repoblika tompoko dia hoe ny olom-pirenena mandray antanana ny fanatsarana ny tantarany amin'ny sehatra rehetra. Zay. Dia ndao iainana amin'izay no maha olom-pirenena antsika mianakavy samy tompona andraikitra daholo. Zay amiko no mahomby indrindra hoe miara-mietsika daholo izay mifo. Ny ombon-dray mandro no tsy miara-mifo. Mbola misy ny namana tsy mifo amin'izany dia tsy maninona. Ho taitra ihany izy rehefa avy eo, fa zay taitra mihazakazaka dia mitaona ny hafa. Mifandray sy mety mifandroy amin'izay zavatra zay ty manaraka ty hoe vitsy amin'ny mpikirakira teny, ny mpanakanto, ny mpanoratra, mpanao gazety, mpampianatra, zay zany ohatra ny raisa moa zany. Vitsy amin'ireny izy no mahafeha ny tenintsika. Inona no afatra omenao azy reny. Eny ary. Tonga dia lasa aloha afatra fa fandray amin'ny zavatra teninao to inona dia tonga dia hazakazaka satria fanontaniana amin'ny efatra zay fa arosoko meloha. Tsika zany mila mifampianatra foana. Na mety hoe efa mahafehy ary ianao mbola misy zavatra foana mila fehezina. Dia io araka ny teneninao teo hoe ny mpampianatra, ny mpanao gazety, ny mpanakanto, ny mpanoratra dia ndao ifampitoana anatsara ny fikirakirana sy ny fifehezana. Fa io anie zao hoe rehefa tiany io dia mahaliana. Aso te amin'ny ohatra kely fotsiny hoe ahoana moa no nataoko ahoana manokana ny zarako ny teny malagasy amin'ny sehatra maro, amin'ny sehatra rehetra. Zany mipetraka 20 taona tany Frantsa dia tsy dia nisy fotoana firy ny tenenako teny malagasy. Fa rehefa tonga teto Madagasikara tamin'ny 2004 dia niezaka mihitsy hoe za taloha tsy nieritreritra amin'ny teny malagasy satria zatra mieritreritra amin'ny teny frantsay ny saiko dia nianatra tamin'ny teny frantsay na nianatra tamin'ny teny anglisy dia aingana be ao anatin'ny atidohako ny misaina amin'ny teny frantsay na amin'ny teny anglisy indraindray dia zay vao tadiaviko ilay teny malagasy. Fa noho ny tonga teto Madagasikara dia niezaka hoe tsy maintsy mianatra misaina amin'ny teny malagasy satria tsy mitovy ny lozika sy ny fomba fijery amin'ny teny frantsay na amin'ny teny anglisy amin'ny teny malagasy fa tena le toe-panahy malagasy no tiako hiainana ny teny malagasy dia mila zany zariko ny atidohako misaina amin'ny teny malagasy rehefa miresaka amin'ny tenako dia miteny malagasy. Taloha tsy niresaka amin'ny tenako amin'ny teny malagasy amin'ny teny frantsay satria izay no mandeha aingana satria io zany izay lalana izorana ka izarana dia lala-masaka ao anatin'ny atidoha. Dia ny zavatra nataoko hoe nanomboka miresaka amin'ny tenako amin'ny teny malagasy rehefa manoratra dia ataoko amin'ny teny malagasy dia mamaky baiboly amin'ny teny malagasy. Taloha namaky baiboly amin'ny teny frantsay na amin'ny teny anglisy fa namaky baiboly amin'ny teny malagasy dia izao ary mamaky boky amin'ny teny betsileo baiboly dia iny zany mahatonga satria rehefa mamaky baiboly tsy mamaky fotsiny fa mandalina fa miditra dia zay zavatra dia manomboka rehefa mamaky gazety dia mijery hoe aiza le amin'ny teny malagasy satria aingana be izay efa amin'ny teny frantsay satria ina nazatra. Dia ohatra hoe rehefa maka vola ako dia manao an'ilay safidy hoe malagasy mazava ho azy fa ilay frantsay ny aingana fa tena hoe miezaka mihitsy hoe te hifeha te hanomboka nazatra ny atidohako isaina amin'ny teny malagasy dia dikan'izany mila omeko sakafo amin'ny teny malagasy zany ny atidohako ary mila ampiasaiko atao anatiko ato ilay teny malagasy dia amin'izay mivoaka ho azy izy satria ny zarina tao anaty.
Mifandraika amin'izay ihany raha sitraka ao satria hiditra ao anatina fainga mozika fotoizitsika izay rehefa avy eo ny hoe be dia be foana ny olona rehefa resahana natako hoe tsy dia tena mahafehy teny frantsay tsy mahafehy teny anglisy loatra aza fa mahaihay teny frantsay sy anglisy dia tonga amin'ilay fampitana hoe sarotra ilay teny malagasy. Dia io zany apetrakisika koa hoe ndao ovana ny fomba fijery hoe zay ianarana dia azonao foana ny mahay izay ianaranao. Fa le izy rehefa manao fanahininy ianao satria tianao le izy. Za miverina foana ny finiavana sy ny fitiavana miaraka. Tianao hay io dia hainao satria miezaka ianao. Raha vao apetraka ao matsy sarotra be le izy dia dikan'izany ianao ihany no mametraka. Efa tonga dia hoe voafafinao anatin'ny atidohanao anakana anao. Tsy hay sy tsy hifehana azy dia esory ihany iny hoe zay tiana ianarana hay foana. Na sarotra dia iny esoriny iny sakana iny dia ny tsika hoe ny sakana tsy manakana fa tohatra fiakarana. Dikan'izany ndao ataontsika ohatry ny afindrafindrao zany hoe manao dingana ray dia manao dingana ray hafa dia indraindray misaisaina kely dia lasa indray manao dingana fa tohizana foana. Ny alohan'ny hidirako amin'ilay fanontaniana roa ambiny satria 2 minitra sady hiditra anatina faingo rehefa miresaka tsika mahakasika ny teny izay efa voaresaka teo moa ny hoe malemy mety hoe osa ny teny malagasy raha mitaha amin'ny teny hafa. Nisy voatsela teto amintsika tsy resaka politika akory le resahana eto sao dia zetritrindray dia fa raha motafiditra resaka politika akory ataova dia zay fa nisy ny fivoriana eto amintsika tanterahana ho an'ireo mpiaramonina amintsika eto amin'ny ranomasimbe indianina. Tsy dia hita taratra loatra ny teny malagasy zay matetika rehefa misy zavatra tahaka an'ireny ho an'ny mpampiatrano dia asongadana foana ny tenin'ny fireneny dia misy rehefa avy eo ny dikateny na misy ihany koa satria na jery zao hoe teny hoe tonga soa. Firariana na ny olona ohatran'ny bienvenue sy ny welcome ny tena nisongadina fa tonga soa nandefindefitra teny amin'ny sisiny teny misy paika manokana ve tokony ho raisan'ny mpitantana ihany koa manoloana ny trangan-javatra tahaka an'ireny ho famelarana ny teny malagasy fampiroboroana ny teny malagasy. Miverina amin'ilay teneniko teo asia andriantsika ny atsika tonga ty amin'ny tanitsika izy dia zaran'ny olona vahiny arany mianatra ny tenitsika satria matoa izy tonga amina tany hafa dia izaha zay tsy fantany. Matoa izy tonga amina toerana vaovao dia inona ny vaovao any aminareo satria fianarana ho azy le izy dia izaho raha mahita hoe tsara be mihitsy hoe tonga daholo reny olo ireny dia tonga soa ny dikany hoe tonga soa aty aminay ny tonga soa aty aminay midika hoe bienvenue dia fantany hoe ay tonga soa dia na izy ary ampianarina hoe tonga soa dia mba rehefa mody any aminy izy dia mahazo teny malagasy anankiray faravaratsiny hoe zay zany efa voandalana ho anazy hoe tonga soa ianao dia mba fantatra hoe za mahita malagasy anankiray fa mba nandalo ta Madagasikara délégation tamin'iny dia zay dia faharoa fa io zany tena hoe tsika malagasy no mila mametraka an'le hoe fiandrianam-pirenena. Inona ny hoe andriana le firenena raisitsika hoe inona ny atao hoe firenena reny iza no reny ny terakanao avy aiza no ny poiranao tany avy aiza ary io tany io no kolokoloana tamin'ny teny inona zay anela izy ny atao hoe firenena dia tany iombonana tantara ny arahana ary teny iananana miaraka iombonana zay mahafirenena firenena. Nation avy any amin'ny hoe naissance zay ny hoe firenena avy amin'ny hoe reny zay niteraka avy aiza ianao dia mazava ho azy hoe rehefa mipetraka izy hoe fiandrianam-pirenena inona no andrianina inona zany no asongadina inona no apetraka voalohany raha vao miresaka hoe fiandrianana ianao dia inona no laharam-pahamehana inona no apetraka voalohany dia ho antsika rehetrarehetra ampizahatany hoe mandray olona tsika teny malagasy apetraka voalohany avy eo teny frantsay na teny sinoa na teny alemana na teny italiana tsy maninona tsika koa misokatra amin'ny teny vahiny satria misokatra amin'ny firenena hafa fa rehefa eto amin'ny tanitsika dia ny tenintsika no mandeha voalohany zay aloha hitako hoe
rariny zay ao amin'ny hira-pirenentsika ny hoe ny tena sy fofanaiananana zay sarobidy sy mendrika ka ahoana ny anehoantsika ny mahasarobidy ny tenatsika dia anehoantsika an'izay a dia sarobidy sy mendrika ny tenitsika rehefa sarobidy sy mendrika ny tenantsika sarobidy sy mendrika ny tenintsika satria sarobidy sy mendrika ny tanintsika dia jereonezy sy mamy ane zany rindra teny zany hoe tany a tena teny ary raha miresakitsika mahakasika ny tena zany hoe ny tena dia ny isam-batan'olona ny malagasy tsy vaky volo a dia miresakitsika ihany koa ny tany a dia Madagasikara amin'ny ankapobeny a tsy zarana dia tsy faritana hoe rianina ihany na any avy riananina ihany izay teny sy tena izay a izay ny tena sy ny tany zay a mifandray amin'ny teny dia misy fanontaniana ity mifandray indrindra amin'izay resaka izay satria io ihany koa zany a olana indraindray ataontsika hoe olana ho atsika tsy tokony olana ilay izy fa lasa mipetraka raisika olana ny eo amin'le fahasamihafam-pitenenana ny vahiny moa mametraka an'ilay izy hoe teny frantsay hoe dialecte mametraka misy teny paritra avery teny avery avery dia nefa rehefa jerena izy mifakazo tsara ihany fa angamba ty somary miditra amin'ny resaka politika ny teny eto Madagasikara zao ny fanontaniana ato hoe tsy efa tokony ho heverina ve ny fanavaozana ny teny malagasy ka ampidirana ireo teny maro isan-karazany avy amin'ny lafivalonyosy zany hoe ny voambolana zany satria manan-karena amin'izany isika kanefa ny avy ao voatany foana no asongadina zany ireo am'resaka zany tsika ny teny malagasy dia matetika le teny na ny avy eto Kibomerina na ny avy eto voatany no tena metrahana ilay teny ofisialy ka manontany moa rena matsika tsy tokony efa heverina ve mba handraisana ihany koa ny teny zany hoe fanatsarana sy fampitomboana araka ny tenenao teo hoe ny teny dia miaina fa indraindray misy ny lasa nahazo anjorom-bala sy voa anakilabao fa tsy tafiditra ao anatin'ilay tena miaina n'ilay teny amin'ny mahateny malagasy azy za zany mahita hoe ny atao hoe teniny reny a dia izy teny a no teneniny reny a tamin'izy nitondra voaka sy ny teny a iresahany amin'ny zanany dia iny teny iny a teny fanabeazana iny dia za mahita hoe misy asiny avokoa na ny teny Betsileo a na ny teny Betsimisaraka na ny teny Antandroy na ny teny Vezo a teny reny daholo reny tsy tany sako ny 20 na 20 na 20 ary tena hoe arenantsika malagasy satria zay ne no iainantsika n'le hoe sarobidy sy mendrika sarobidy sy mendrika daholo reny teny reny ka zao anjaran'ny olona rehetrarehetra mahay sy mifesy ty azy no mifampizara satria any ane le izy sy afaka mihitsy ntsika hoe teny vahiny ara ianarana dia eo amin'izay hoe le teny a zay soratantsika hoe ianarantsika no manoratra anazy any am-pianarana hoe rehefa manoratra ianao hoe omby ohatra dia ataontsika hoe iny a le teny ifandraisana rehefa mifandray ianao amin'ny fanjakana satria misy teny anankiray a anoratana zay hoe fanapahan-kevitra zany iraisan'ny Madagasikara ray manontolo amin'ny teny malagasy a dia natao hoe omby iny fa any amin'ny teny Betsileo iny aomby afaka soratana hoe aomby ane izy any Fianaratsoa fa avy hoe omby ane ny resahany eo dia mety tsara mihitsy ny hoe afaka mihitsy ny hoe hitanao any anatin'ny rakibolana afaka apetraka hoe amin'ny teny malagasy a afaka hoe omby aomby dia tiako fantatra be zao hoe ahoana ke fiteny hoe omby a amin'ny teny Antandroy za zao te afantatra an'izany ahoana amin'ny fiteny hoe omby a amin'ny teny Betsimisaraka amin'ny teny Sakalava dia hitako hoe mahampanankarena be mihitsy no mahafantatra an'izany ka naiza mandeha rehefa henoko ilay izy rehefa any amin'ny faritra Sakalava ka maheno olona amin'ny teny Sakalava dia mba haiko ilay izy dia io zany a miverina anjarantsika ihany koa olom-pirenena no mifanome asany za zao a te hanome ohatra anareo a hoe ny fiangonana ao amin'ny FJKM Ambohipo dia isaky ny alahady mandritra ny evangamba ny 20 taona na 30 taona zay a vakiana amin'ny teny paritra samihafa ny tenin'Andriamanitra
misy a de isaky ny lahady le izy miova de ny olona satria ao moa misy olona avy amina faritra ny lafy valinosy de any zao tena hitako hoe fa fampiarana sahady a zay hoe mahazo vahana sy mahazo sehatra daholo satria samy manana ny asana daholo ny teniny de indraindray izy a vakina amin'ny teny sakalava indraindray izy a vakina amin'ny teny betsy misaraka de io fiangonana io no ny olona ao a no manao a fandika-teny ny baiboly amin'ny teny paritra samihafa de efa misy aterina isaky zao rehefa vita zay no mahatonga anao hoe za zao mamaky baiboly amin'ny teny betsy le ho soy a iny tsy nisy hoe satria ny fanjakana nanao politika ny tenina zay le hoe mahita fomba hanatsarana ny olona tonga de mihetsika de tonga de mizara zay masaka de manatsara anazy fa io resaka fitiavana sy finiavana ianao zany tsy miandro hoe tsy maintsy misy fanapahan-kevitry ny fanjakana no manatanteraka zavatra miaraka manatsara ny tantara Madagasikara ny tsika rehetra de tsy mifampiandriandry zany fa rehefa hita hoe manatsara de atao a de zay le hoe inona ny anjara biriky hoentinao ary ianao zay mametraka fanontaniana tonga de midika zany hoe manana etaeta ianao de atomboy amin'izay azonao atao de tarito ny namana rehetrarehetra mifampizara ny teny paritra de miaraka tsika amin'ny mampanakarena anazy io anie asatsika zany rehefa alinitsika rehefa tiatsika hoe zay de ataotsika fotsiny le izy io tsy voatery hoe tsy maintsy misy rahalana mandrafitra anazy zay vao mihetsika efa manomboka misy miantso be deabe miantso nareo fa zatra le hoe amin'ny folora sasa manomboka fidera fa ho fitipitinina ihany le fanontaniana moa mbola misy fanontaniana ray ty de mifandray amin'ny tina lefana olona vao zao ty a azo lazaina ave fa mahaleo tena ny teny malagasy zay le fanontaniana ato a de ampifandraisako am'le fanontaniana fadimy zay efa tamin'ny talomo zany ty betsaka ho izy amin'ny voambola-tsehatra na ny terme teknika efa voaresaka kely ihany koa io teo aloha teo ny valin'le izy no tsy ananatsika dika azo atao ve araka ny hevitrao ny tonga de managasy ny voambolana ohatra name ohatra vitsivitsy moa zany izy reto ohatra ny clé USB satria voambola-tsehatra zany ny intelligence artificielle téléphérique zay mitsangana io ohatra zany misy voambola-tsehatra hoy izy ahoana zany azo atao ve ny managasy fanagasiana zany le resaka teneneto amiko a tsy any am'le tonga de hoe fanagasiana hoe telefona de atao hoe telefona fa io zany a inona fotsiny mampazava azy zao a misy azo atao hoe lalàna mife a ny amin'ny famolavolana teny ny lalàna anankiray a zay azon-drehetrarehetra mpiarina sy eritreretana amolavolana teny vaovao satria rariny ene hoe ahoana moa ny afantaran'ny tolo ny zavatra vaovao zay forintsika amin'izao vanim-potoana zao rariny zany hoe tsika mahita an'le zavatra vaovao amin'izao vanim-potoana zao a no mamaritra n'io zavatra vaovao tonga io ary zay no mahavelona ny teny mazava ho azy tsara asiana teny malagasy avokoa ny sehatra rehetra de anjaran'ny olona zay mahafe an'le sehatra no manazava amin'ny fomba tsotra mivantana io zavatra io inona le lalàna sary inona le sary ohatra zany zao hoe micro atao inona le micro fampitampeo de za zao mahita dikany zao tamin'ny fotoana kiteny de za zao ndray mahita tsy maninona hoe kiteny hoe fomba hitenenana zany le izy fa jereo tsara ny raha miteny zao hoe fampitampeo inona le sary ao anatin'ny atodohanao hoe misy zavatra mampita feo ohatra tonga de mora azo le izy satria le antopisiany le zavatra sy le ilana anazy a no resahana de zay a raha ohatra ka jerevanareo a ny tenitsika malagasy rehefa mamaritra zavatra de mampiasa an'izay hoe atao inona io zavatra io ohatra raha mametraka zao ohatra ianao hoe ambohi-pionana de hitanao tsara hoe vohitra ionana vohitra toerana ivoriana de zay le izy hoe tonga ve de mazava amin'le olona andray an'le teny midikanyny zavatra ho ampitainao azy iny a satria le sary eo ambadiky le izy amaritanao anazy tonga de mazava miainga amin'izay fomba nampitanao ny sary efa fantatra de eo zany hoe zay no mahatonga le izy hoe miainga ohatra zao hoe fampitampeo ny feo zao a ny teny efa fantatra
ny fampitana efa fantatra de rehefa akambako ilay izy a de tonga de mazava be hoe fitaovana entina ampitana feo ny atao hoe micro. Raha ohatra zao io ka tonga de agasina be fotsiny hoe eo zany le indraindray ahako a mahita hoe agasina le micro de atao hoe inona ary zany mikirao de hitanao ao anatiny hoe mikirao tsy misy dikany mihitsiny zany ao anaty tsy misy sary mazava mihitsiny zany ao anatin'ny lohako a manazava hoe mikiraony io de eo zany tsika hoe tsika tompon'le teny a zay ny ilana akademia satria anatin'ny akademia ianao mamolavola zany zay ny hoe misy komite mpamolavola zany fa za aloha zao te hiteny anareo amin'ny sehatry ny lalàna zao ohatra tena misy mihitsiny a ny olafitry ny ampisolo vava asinareo raha mamaky fa te hanentana anareo hoe mba havakio ane fa any amin'ny misy gazety mivoaka isan-kerinandro a miresaka momba ny lalàna fa atao amin'ny teny malagasy manazava amin'ny teny malagasy misy amin'ny teny frantsay de misy amin'ny teny malagasy de reo a tena hoe mikondo mihitsiny hoe ahoana ny ahatonga an'le fanazavana ny didim-pitsarana ohatra hoe azava atao amin'ny teny malagasy amin'ny sehatry ny resaka fitantanam-bola efa misy mihitsy ny rakibolana teknika amin'izany amin'ny resaka fahasalamana amin'ny fianarana za efa naheny hoe misy dokotera efa nanoratra ny resaka anatomia amin'ny teny malagasy ranoray fa zany hoe mbola tsy ampianarina any amin'ny université angamba le izy fa hitanareo hoe zay zany hoe misy olom-pirenena zany a le mitrandraka de mitady a de ny fanaparitana sy fifampizarana ny reny ny hitako hoe sehatra ampanankarena antsika mianakavy a amin'izay hoe ranona nahita an'izao ranona nahita an'izao de ndao ary zao mivoizina satria zao ane le teny rehetrarehetra foroporoniny reny raindray na hoe eny amin'ny fiarahamonina misy olona tena mamorona teny eny amin'ny fiarahamonina fomba filazana zavatra de satria lasa malaza satria lazaina matetika de fantatry ny hafa de apitapitaina tsy mivoaka ny akademia malagasy daholo ny teny sy voambolana fampiasantsika fa misy teny a zay any amin'izay sehatra misy any miteraka de satria lazaina matetika de lasa fantatry ny rehetrarehetra de ny anao manjery koa voy azy nareo de iny koa manaparitaka anazy zay le hoe mahavelona ny teny fa zao hoe ataovy mamelombelona foana koa le izy zany hoe mampitombo mampihiratra manazava de zay koa hoe ny teny any tokony hoe azava raha voateny ary eo ny io no ny tena hoe amamiko ny teny malagasy satria rehefa mijery rakibolana ianao a za tena mivanaka tena midonaka sy tena hoe mitolagaga mihitsy andray zany fahendrena eo amin'ny fametrahana an'le teny a le hoe foto-teny de asianao tovana de asianao tovina de asianao teny hafa de ampiarahanao le izy a ohatran'ireny hoe manao lego reny ianao hitanao le sary akampakambana de fa misy sary mazava be foana miaraka aminy de reny zavatra reny dravana andao tena hoe lova tazomina hoe ho atsika taranaka ty ariana zany a mazava ho azy hamorona teny vaovao tsika izy satria teny ny zavatra iainantsika zao tsy ny ainandray aman-drenitsika de mba anjarantsika indray fa eo amin'le fomba famoronana anazy zany a andao ifanampy mba hazava le izy de ny taranaka fara-mandimby koa mba hoe zay le lova apetraka eny mba ho fanilo miampita ihany koa tsy ho matomomboka hoe mijanona tamin'ny talona mijanona eo amintsika le izy misy havana reto a mety ho anao fa raiso am'izay amin'ny malinao raha sitraka ao de mba handray antsika tsika na de fotsiny azo de reretiny tena tsy nirara iny zareo zay fa tabatao izy de avy eo lasa izy nandeha re avy eo vakiko miaraka reto afatra voaraiko reto betsabetsaka iny reto fa tena hoe zahako aloha fitipitimiko ze salama de ona fandehany amin'ny saotra ny vahiny amin'ny fitiavany teny malagasy mahafinaritra fandaharana toanao mahafeny tena malagasy koa dadafara zaka saotra tompo salama mpanetana ny fandaharana salama ny vahiny fandaharana za tsy resa lahatra hoe tsy ampy voambolana teny malagasy tsy mandeha ila ave ny ivoizantsika ity teny malagasy ity nefa ny teny mandravitra ny lalàna eto Madagasikara mbola amin'ny teny frantsay ifandraisantsika tamin'ny farany io ny bokina ndraikitry ny orinasa mpitrandraka eto amintsika mbola amin'ny teny vazaha ary sao de ny lalam-pandrenantsika malagasy misy amin'ny teny malagasy no mahavohitsakitsaka azy andro aman'alina tsy azoko tsara avy toliara faharoa misaotra salamakolo
tena mahafinaritra ny fandaharana miaraka amin'ny Ramatoa Makavelo na ny miaino an'ilay teny malagasy tena mahafinaritra loatra. Raha oviana revo mba hiverina amin'ny teny malagasy ny gasy rehetra. Tena tsara ny teny malagasy fa saingy tsy ampiasaintsika ny any hafa foana no indraindraina na manao entretien d'embauche aza de amin'ny teny vahiny nefa ianao eto amin'ny tany malagasy tsy ory avy aty Anjanahary. Ty Antsovoray. Salamakolo. Mila fanovana famijaly ny vahoaka malagasy vakana karatra ihany. Menarabanareo tao fandarana mankasitraka mankately fa mahafinaritra ny fandarana. Indrindra ny fandarana ny madame Antara Makavelo sy ny dadany. Fa tena mahafinaritra be sady mifono anatra be dia be. Mankasitraka tompoko mirarisoa anareo ato amin'ny fandarana tompoko mirarisoa. Bonjour Radio FM. Sotra madame fa mahay tsara ianao amin'ny fanazavana. Hoy Philibert avy aty Toliara. Sotra tompoko. Dia ahoana ny fandehany manakory ny momba ireto sy no reto fa tena lany zareo ny arenantsika. Iny ngamba tsy nidirany. Verke momba reto sy reto fa ainy zareo ny tenitsika. Salamakolo avy aty Toliara. Malahelo ny malagasy valopolo izany teto Madagasikara satria rehefa misy ny fanana amin'ny asa mba hidirana ny olona amin'ny asa toy ny gendarme, polisy de terena atao amin'ny teny frantsay fananana nefa tsy asa any Frantsa le olona ary tsy vazaha ny fanerasera aminy fa gasy foana. Tokony ataon'ny fanjakana tokony atao atakany tsy azoko tsara le izy ny fanjakana ny olona hifanerasera amin'ny vazaha avy eto raha anao komisera na ane amin'ny akademia mba tsy dia manino. Fangarongaro be niezaka namaky any fa zay aloha zany le raha manao kola zany ianao andeha anao meko 3 minitra aloha mba hiresadresaka amin'ny fahinonao andreny tambierina avy ampianantsika reny de ho raisina ny antsonareo ihany koa ao arin'izay mandrapatonga amin'ny 120 ora zay tsy maintsy ialany vahiny eto. Ampifaliana misaotra betsaka aloha amin'ny fankasitrahana sy fampahirezana rehetra momba an'le hoe fifampizarana amin'ny teny malagasy. Marina mihitsy no tenenina hoe anjarantsika zany ny miezaka hoe atao amin'ny teny malagasy ny tsika ihany koa no manafaingana an'izay zay satria tsika mandray anjara satria tsika maka fotoana miasa satria tsika manao an'izay de tsika olom-pirenena tsika no tiany atsika de manasongadina azy de manome ohatra de mampilendalenda de avy eo mitarika ny olona anao an'izay. Ndao ary omena sehatra nareo raha ohatra ka misy ny fanontaniana mivatana amin'ny Ramatoa Makavelo de ento. Raha tsika ny antso voalohany izay efa tafiditra miara aba tompoko. Efa tafiditra anao. Salama tompoko. Salama tompoko. Ya, iza dia avy aiza tantarao ary? Zaho moa le fanazavana amin'ny Jean Paul ihany aza Toliara. Andao Jean Paul. Le fitantarana amin'ny teny malagasy toy zany fanagasiana io engena teny razana ny teny malagasy manahaky olo hoe milaza hoe mpanao kabary amena diplôme ino reo ny mpanao kabary laha tena derevitsika ny zava-misy fandahateny regny fa tsy mpanao kabary aminay ambanivohitra toy mpanao kabary zao misy olo mifamono misy olo ny mpandenta misy faty mitsy aza de misy ray aman-dreny manao kabary ndregny mampihavana an'iregny fa tsy fanao kabary le mpandahateny mahay mandahateny izy de zegny atao mpanao kabary mpanambadiana no hainy regny satria mila lahateny maro any kabary tena gasy mandamina gn'olo miady sala amin'ny tribinaly kely io amin'ny ambanivohitra ka tsara le teny gasy lazainy fe misy avao koa ny tsy mety satria ny zanakitsika iaby amy école privé nonino antony lafa amin'ny terminaly ao tsy haitsika mamatika an'le mathématique science amin'ny teny gasy de agny vo hanendrika amizay le zaza mianatra amin'ny teny gasy tsy tafavoaky nefa le partenaire iaby tsy maintsy partenaire vahiny.
tapitra andro minitra moa zany dia tapaka ny fandraisam-pitenenany Jean Paul avy any Toliara afaka miverina miditra ianao reo ka mbola tafiditra fa dao raisika ny antso manaraka rehefa manakolazaina kely amin'ny teneny Jean Paul izay misaotra betsaka hoe tsara ny teny malagasy ary tsara ampianarina amin'ny teny malagasy ny ankizy amin'ny fanabeazana fototra. Za zany mahita hoe ny olombelona rehetra na iza afaka mianatra teny maro. Afaka sady mifehy teny malagasy ianao no mifehy teny frantsay, afaka sady mifehy teny betsileo ianao no mifehy teny antandroy, no mifehy teny antakarana, no mifehy teny anglisy, no mifehy teny sinoa. Io zany fanazarana io. Azo atao tsara mihitsy no mampianatra tsara teny malagasy sy teny frantsay ny ankizy. Fa ny teniny reny no atao voalohany ahafahana mametraka an'le fototra sy le efa tafiditra ianao lasa izy ararotsika ihany moa zany izy zay ny tiako malina raha isika ty antso manaraka ty ary mety efa maraparana ny antso koa tsika dia rehefa avy eo aorinany lasa izy aorinany am'raiky 20 ora dia omena sehatra ianareo mety tsy ho afaka mamaly tsony raha matora raha makavelo fa na izany aza dia oraisina salama tompoko iza hoe Gilbert ny vahiny koa fanetsiko tamin'ny fandarana ihany izy ty fa mba ty antany Andramatoa Antaramakavelo zany ny fomba fanoratana kosa ty teny gasy. Zara tany Tamatava dia nahita ny soratra hoe miami io ary zay no ahafantaran'ny olona ny toerana io miami. Dia raha ny fahafantarako tompoko misaraka ny satria ny dikan'le miami eo dia hoe ny ray hina raha ary ny fakatỳ. Fahalalako anazy zany fahafantarako azy fantatro ay tsisy dia tsy mety le izy. Miray saina ohatra tsy mitambatra le miray saina. Fa le hasy zany manokana. Dia raha ohatra zany tokony antsonana io zany fahalalako azy dia tokony mihami fa tsy miami. Asana marina zay misaotra. Marina mitombona mihitsy ny tenenao raha ohatra hoe ny rafiny teny no apetraka tokony hoe mihami. Marina. Naza moa zany resaka hoe le fanafoezanteny inona lasa miamila izy raha ny rafiteny tokoa dia zay da oara asika ny antso manaraka efa tafiditra ianao salama tompoko iza da oara maheno anao mankasitraka be da be ny madame Ramakavelo tena mankasitraka sino anao satria indrindra no nyteneniko indray mandeha le tany antso tato amin'ny dafo hoe ny tsika lasa ohatra ny valalana alika le teny malagasy nefa tika dia tena manan-karena na ny kolotsaina na ny soatoavy na eto Madagasikara. Manantsika ny foko 20 dia ireo foko 20 hoe samy manana ny fiteniny avokoa. Tsara raha ohatra ka hoe fantatry ny zaza malagasy avokoa hoe ohatr'izao fiteny zareo Vezy, ohatr'izao fiteny zareo Antakarana, ohatr'izao fiteny zareo Sakalava, ohatr'izao ny Betsileo. Manana ny diany ihany koa izy dia mahafinaritra be mijery an'izy ohatr'izao fandihan'ny foko avaria ohatr'izao e. Amin'ny examen tsika mahafantatra tsara hoe rehefa tonga ny examen ny ohatra hoe BPC ohatra ny alaiko ohatra dia misy an'ilay fiteny le hoe aza vao ny teny meriny ty dia very le ake satria inona raha ny dikany tony tsy dia na tokony hoe ny izy dia lasa zero fa tsara mihitsy raha ohatra hoe fantatry tsika eto Madagasikara zany ny ankizy eto Madagasikara hoe mba misy hoe fampianarana hoe ohatr'izao anao ahoana reo zany ohatra fandaharana na tsy fantatra hoe ohatr'izao hoe fitenitsika eto mihitsy satria lasa tsy haitsika ny tsika fa ny sasany lolo avitsika dia mankasitraka indrindra marina tsara be izay hevitra izay fa misaotra betsaka mankasitraka anao zay moa zany miompana indrindra amin'ny resaka takalo ara-kolotsaina ito anatiny zay hoe mba mifanakalo koa tsika hoe ohatra zao ny teninay zay mihitsy ny sady le izy ane atao anatin'le hoe mizaha tany ane le rehefa mizaha tany any ianao dia liana hoe inona ka ny anareo zany ahoana ka fanaovanareo anazy raha isika antso farana angamba ty dia omendalana vahiny rehefa avy eo fa tafiditra ianao tovo avy aty Amerika andao tovo ny fahatarako fotsiny hoe raha vao eto Merina zao no miresaka dia tonga dia azony avy any Toliara tonga dia azony avy any Mazangafa misy fiteny avy any amin'ireny toerana ireny tsy azo eto mihitsy ny fomba aman-karena zany mba tiako hoe mba tokony marina hoe amin'ny Toliara zao dia misy azo misy tsy azo ny amba ohatr'izay fotsiny mba etaetako
misaotra ny vahiny misaotra ny tovo za te amarana kely amin'izay hoe za zany tena mahita mihitsy ny hoe fotoana mihitsy ny zao a tokony ampitatsika ny taranakitsika rehetrarehetra hoe samy manana ny anitra ho azy ary samy manana asina raha vao samy mifanady tsika sy hoe za zany aloha tena liana mihitsy a tena hoe mangetaeta sinoana ary hoe ndao ifampitona nono ndao ifakafantatra bebe kokoa ahoana ke ny fiteninareo an'izao ahoana ke ny fanaovanareo an'izao dia ndaotsika ifampizara masaka tsika eto Madagasikara fa tsy apetraka hoe ny fomba fijery anankiray ihany iny ny tena indraindrana dia ny rehetrarehetra ohatrany hoe tsy mitovy ny lanjany fa tena hoe andao samy omena sanda satria samy saribitsy metrika ny zany apetraka mihitsy hoe ny fenitra ho anahako amin'ny malagasy dia io hira-pirenentsika io dia ndao iaina ny hira-pirenena io fa mampitambatra antsika io mampiombona antsika io dia izay koa no entiko isorana no fanasana ny sia misaotra betsaka nareo rehetrarehetra ny aino mankasitraka nareo izay nandray aminjara tena mankatelina ny sosikevitra sy ny hevitra mitsiry rehetrarehetra iny dia te hampahery hoe ny hevitra rehefa mahakasika ny fo dia tokony mampihetsika ny vatana rehefa mihetsika ny fonao dia tokony mihetsika koa ny vatana tiako tenena hoe andao samy anao dingana any amin'ny fanandratana fanomezana lanja ny tenintsika satria mendrika izy io misaotra betsaka mirary soa